Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mahavariana fa tena nankasitrahany ty diera iray ty mafy tokoa ny tandrony, fa ny tongony kosa dia tsy tiany mihitsy. Indray andro nefa dia nisy mpihaza nandalo niaraka tamin'ny alikany ary nahita ilay diera ka nihaza azy fatratra. Rehefa hitan'ilay diera fa misy mpihaza mifofony ainy dia lasa nirifatra ny tsaoka izy ary tena lasa lavitra noho ny hafainganam-pandehany. Faly ery ilay diera satria nieritreritra fa avitra soamantsara ny ainy, tsy azony mpihaza. Dia indro ilay diera nihiditra tao anaty alakely iray. Kinanjo raha vao tafiditra tao izy dia voasingitry ny ratsakazo ireo tandrony izay tena nankafiziny mafy tokoa ka tsy afaka niala teo izy. Eny, ireo tandrony izay tena tiany tokoa mety hahatratra sy hahafaty azy, nefa ireo tongony izay tsy nankasitrahany no nitondra azy lavitra ny fahavalony sy nanavitra ny ainy. Ry mpiaino ajaina, eo amin'ny fiainana dia misy zavatra izay ankasitrahantsika, ankafizitsika, lalaintsika, imatimatesantsika, nefa tsy hahasoantsika, fa hisy voka-dratsiny ary tera-doza ho an'ny fiainantsika izany. Fa misy kosa nefa zavatra izay mety tsy ho tiantsika, mahatezitra antsika, mampimonomonina antsika ny manao azy, kanefa tena mahasoa antsika izany. Anjaranao ary misafidy, angatao ilay Andriamanitra mpamonjy hitarika anao mba hahitanao lalana mazava, mitondra amin'ny famonjena sy fiainana marina isan'andro amin'izay zavatra tianao, satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:9. Ary dia ho ataontsika isan'andro ihany koa ane ilay vavaka izay ao amin'ny Salamo 7:2 manao hoe: ampianaro ny lalanao a Jehovah ary tario amin'ny lalana marina noho ny fahavaloko. Amen. Tarika lalao. Wanao izay vari nami lumana amni fautana saruvianefa famisife tanyandro mpiainanao ni zavatra rehetra eto ami ni zao tontolo izao mamatotra-nao tsy ahazo ilay fiainana vaovao. Jesosy aleka tonga te toantany efa maty mba hisolo ny helokao hazahavelanao handalo foana izy fa fiainanao ny raha izay nalatsany tety refanana votany ahy sy hoanao fa fitiavana no nanolorany nyany hoanao. Tsy efa WR koa ny zazara andambalaky. Aza manakure sintso nianao rasendra fankampanay fa Jesosy vonona ny hanome ny fanahy ny hoanao. Di
ilay fanay mahery zay mande sy ny ota rehetra tsisy atahoranao raha to Jeso no apinga fiarovanao nasarotra zany antsy atao tsarovy lay satana efa resy hatramin'izay lay raha tao kalvary zay latsaka tety nisolo anao aokatsioky vekory anao satria lay mpamonjy anatanteraka ny adinao lay paradisa soa izay miandry anao no azo antoka atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra faly tafaraka eto indray isika amin'ilay fandaharana tsara ho fantatra noho izany dia miarahabanao a mpanaraka sy tapaka izao fandaharana izao mirary sohanao mandrakariva salamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh ny pastora Solaidin no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina dia ny namana samy izany androany isika dia resaka manoka mikasika ny toetran'Andriamanitra toetran'Andriamanitra izay itovihizan'ny Baiboly sy ny Korana koa izany dia ilay Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpamela heloka. Zao ny voalaza ao amin'ny Exodosy 4:30. Exodosy 4:30 andiny fahiny sy ny fahafito ao amin'ny Baiboly zany a Testamety taloha na ny Taoreta izany. Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana mitahiry famindram-po ho an'olona arivo mandimby mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Zay ny toetran'Andriamanitra ambaran'ny Taoreta na ny Baiboly izany ary mifanaraka amin'izany ihany koa zay ambaran'ny Koran na Korana izany. Misy sorata 410 ny Koran ary ireo sorata ireo dia ialohavan'ny teny hoe Bismillah Rahman Rahim. Verimberina foana Bismillah Rahman Rahim. Mino fahenisika zany teny izany dikany dia zao amin'ny aran'Andriamanitra miantra sy mamindra fo. Dia hita amin'ny sorata rehetra io ary verimberina foana namana Silamo dia mahafantatra tsara an'izay fa zava-dehibe hoe Bismillah Rahman Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Ary sorata maromaro no ahitantsika ilay teny hoe Aziz Hakim. Inna Allah Azizul Hakim. Diz hoe certes Dieu est puissant et sage. Andriamanitra dia mahery sady hendry. Azizul Hakim. Akola hoe Allah Samiun Alimun. Samiun dia le hoe mandre ny zavatra rehetra. Io moa misy amin'ny Baiboly hoe Simeona avy amin'izay no vino hoe Samiun Alimun dia hoe mandre sady mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Eto zany dia tsara mihitsy ny manizingirina fa na ny Baiboly na ny Koran na Koran izany dia samy manaiky. Feo Andriamanitra io dia Andriamanitra mamindra fo amintsika olombelona. Mahari-po sady be famindram-po. Mpamela heloka izy. Zany hoe ny olona rehetra dia
avelany heloko avokoa raha mangataka mifona aminy. Sika mahafantatra tsara mihitsy amin'ny namana silamo fa iny fiteny hoe astaghfirullah. Rehefa olona anankiray no manota zany ka mifony de hoe astaghfirullah, mifona ao Andriamanitra. Ary ekeny baiboly koa zavatra zay satria ny baiboly zay talohan'ny Korania dia ahitantsika zay toetran'Andriamanitra miantra sy mamindra fo izay. Ka dia misotra anao nanaraka izao fandaran'izao tompony no hitahintsika mandrakariva. Tarika hiraina. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
radio feon'ny fanantenana awr manolotra hoanao feon'ny fanantenana. mirabanao ndraiky mpianao jaina tonga soa eto amin'ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. mirary anao andray fahasoavana eo ampanarahana izany ny tenanay samy eo amin'ny lafiny teknika sy Yolande Ratsurmanana. mba fantatrao ve faraky ny fanambarany OMS tantaneran-tany momba ny fahasalamana io tamin'ny taona 2010 dia nahatratra 900 taona ny olona namono tena teto ambonin'ny tany. manerana izao tontolo izao io zany hoe isaky ny 70 segondra dia misy olona iray mamono tena. betsaka tokoa izany ary mampieritreritra. fa nahoana moa ny olona no tonga amin'izany hoe mamono tena izany? ahoana no atao mba hanampiana ireny olona mamoy fo ireny? mialohan'ny andinetsika izany dia hiara-mivavaka isika. ray befitio misaotra anao izahay fa afaka mandinika izay mahasoanay amin'ny alalan'ny teninao. fenohy ny fanahinao izahay mba tsy haheno afa-tsy ny feo avy aminao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. fa nahoana moa ny olona no mamono tena no tonga amin'izany toerana izany? araka ny voalazan'ny mpandinika dia 80% ny olona mamono tena dia olona voan'ny depression. ity depression ity dia areti-tsaina izay mahatonga ny olona malahelo lava, tsy mahita maminy amin'ny fiainana, mahatsiaro meloka lalandava na koa ambany noho ny hafa, ka mikontana ny fiainana, tsy mandeha amin'ny laony ny fisakafoanana, ny fatoriana, dia lasa rera-dava ary tsy mifantoka amin'ny zavatra iray ny eritreritra fa mivenjivenjy. matetika dia tsy tokana ny anton'izany fa misy antony vitsivitsy mitambatra mahatonga ny olona mamoy fo ka mamono tena. ao aloha ny tsy salama rabatana ka tsy mahazaka ny fangirifiriana vokatry ny aretina. ao indray ireo mpampiasa zava-mahadomelona ka ny fampiasana ireny dia mitondra amin'ny famono-tena tahaka ny toka, rongony sy ny sisa satria tsy tompony tena intsony izy. ao indray ny olona manana olana goavana eo amin'ny fiainana tahaka ny hoe olana araboly izany, bankiropotra ohatra ny fivarotana, na zeran'ny siklona ny trano, tsy anasa efa nandritry ny fotoana maro, etsetretsetra. ary ao koa ny olana eo amin'ny tokantrano ka mahatonga ny olona ho kivy tahaka ny hoe vady mamono, mijangajanga, misara-panambadiana sy ny sisa. misy olona namono tena ao amin'ny baiboly. voalaza ao Matthieu 7:17-5. Matthieu 7:17-5. ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelohan'i Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. fa hoy ireo, ahoana izany fasanao? ary noho natsipiny teo amin'ny 10 ny vola dia niala izy ka nandeha, dia nanao tady mody ary nanato tena ka dia maty. ny olona mahatsapa tena fa meloka ary tsy manana fanantenana intsony dia mamoy fo ary mamono tena tahaka ny Jodasy. Koa inona ny fanampiana azo atao ireny olona mitady hamoy fo ireny mba tsy ho tonga eo amin'izany hoe mamono tena izany? misy tantara iray ao amin'ny baiboly izay mifanandrify amin'ity lohahevitra ity, na dia tsy mbola tonga teo amin'ny famono-tena aza. ny tantaran'ny Elia no jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20. alohan'ny hamakina ity 7:20 ity
dia tsara ny manamarika fa voalaza eo amin'ny toko 7 fa nanao fahagagana niaraka tamin'Andriamanitra Eli. Nisy afo ny latsaka avy any an-danitra nandoro ny fanatitra kanefa efa nolemana rano ireo fanatitra ireo. Avy eo dia nisamborina ary nofongorana avokoa eo mpaminany Bala izay tsy avy amin'Andriamanitra. Rehefa nandre izany Jezabela dia nampilaza tamin'ny Eli hoe tahaka ny nanaovanao ireo mpaminany ireo no anaovako anao. Dia ovakitsika ny toy ny tantara ao amin'ny Mpanjaka 1:7-9. Ary nahita izany izy dia niaingaka lasa nandeha namonjy ny ainy dia nakany Berseba izay any Joda ary ny zatovo najanony tao. Fa izy kosa Elio fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga dia nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny aiko Jehova fa tsy tsara noho ny razako aho. Ny zavatra azo marena voalohany dia najanony Eli tao Berseba ny zatovony. Ny olona mamoy fo kivy dia tia mitokatokana mandeha irery nitsotsoka. Isan'andro anefa izy miaraka amin'ilay zatovony fa tamin'ity izy dia navela n'ilay zatovo ary lasa nandeha irery. Manaraka izany nandeha lalana indray andro tany anefitra. Azo eritreretina hoe nivenjivenjy Eli amin'izany. Ny olona kivy mamoy fo dia mivenjivenjy tsy mahalala izay tokony aleha. Rehefa vizaky ny lalana sy ny hafanana tany anefitra Eli dia nahita ny Javidy dia nahazo aloka teo. Ary dia tsy faly akory izy nahita zava-maitso. Fa inona no nataony? Naneriny ho faty. Toy izany ny olona leon'ny fiainana, tsy mahita lafitsara n'intsony fa ny ho faty ihany no ao an-tsainy satria tsy mahita laolana amin'ny toe-javatra manjo azy. Ary farany nanamely tena Eli. Tsy tsara noho ny razako aho. Ny olona ao anatin'ny fahaverezakevitra lalina dia manameloka ny tenany toy izany. Tsy te halala izay hevitry ny hafa na ny hevitr'Andriamanitra fa tonga dia mandray fitsarana ho an'ny tena. Manoloan'izany famoizam-po, fahakiviana lalina ary fahaverezakevitra izany dia inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny Eli? Mpanjaka 1:7 manomboka eo amin'ny 5. Ary raha nandry natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy dia indro nisy anjely nanohy anazy ka nanao taminy hoe miarena ka homana. Dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavoara ary nihinana sy nisotro izy dia nandry indray. Ary afandroany indray ilay anjelin'i Jehova dia nanohy anazy ka nanao hoe mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia nifoha izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany nianiny izany 40 andro 40 alina ho any Horeba izy tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga taminy teny Jehova nanao hoe maninona ty ianao Eli? Ny zavatra voalohany hita eto dia nandefa anjely Andriamanitra nanome sakafo any Eli. Raha malahelo na vizana na kivy na mila moy fony na manao azy avy hatrany dia be fanontaniana aminy na mibedibedy azy na manao fananarana be fa omeo anina izy. Omeo rano izy hosotrony amelombelona ny tenany tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Eli. Satria matetika ireny olona kivy ireny dia efa tsy mahatelikanina, efa elany tsy ny sakafo, vizana, trotraka, mangetaeta. Ka rano no ilainy, sakafo no tadiaviny. Ary tsy indray mandeha no nanaovan'Andriamanitra izany fa indroa mandra-pahazo ny Eli hery ka nahatonga azy afaka mitsangana. Raha mbola tsy afaka mitsangana, raha mbola tsy manana hery dia mbola izay anohanana azy amin'ny sakafo sy amin'ny rano hosotroana no tadiavin'ny olona.
navelan'andriamanitra koa Eli andry hiala sasatra teo anelanelandreo sakafo anakory eo tsy avy hatrany dia hoe mitsangana fa mbola navelanakainy aloha rehefa nahazo hery avy amin'andriamanitra Eli dia afaka nandeha 40 andro sy 40 alina nakany Horeba tendrombohitra ny Andriamanitra. Rehefa nahazo ainy Eli velombelona ny fanahiny dia afaka hiaino izay tian'Andriamanitra ambara amin'izay izy ary tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra vao nanontany hoe manao inona ty ianao Eli? Afakely ny fiasan'Andriamanitra ary tokony alay tahaka. Raha makany am-pitsabo ianao dia ametraha fantaniana be deaibe mba hazahoany manome fanafody ianao mba hafantarany ny aretinao. Raha manatona an'Andriamanitra ianao dia omeny fanafody avy hatrany ary rehefa sitrany ianao izay izy vao mametra-panontaniana mampieritreritra anao Andriamanitra. Dia ho afaka amin'ny alahelo ankiviana famoizam-po fahaverezan-kevitra ve ianao? Manatona ilay mpitsabo ambony indrindra dia Jehovah Andriamanitra. Misy namanao ve tratry ny fahoriana isan-karazany? Ataovy aminy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Eli ary ho tonga eo amin'Andriamanitra izy dia ho sitrana tanteraka, atanjaka ary afaka hanohy indray ny diany. Andeha hiara-mivavaka isika. Ry Andriamanitra mpamonjy eo, tsy misy miafina aminao ny fahorinay, ny ankiviana, ny alahelo, eny ireo zavatra rehetra manembetsembana anay ka mahatonga anay amoy fo aza indraindray. Vangio izahay tahaka ny nataonao tamin'ny Eli. Omeo hanina sy rano mahavelona, tsy ny nofinay ihany fa ny fanahinay koa. Ampio koa izahay mba hayanao izany amin'ireo namanay izay mila vonjy. Fa maro izy ireo nonona sy mangetaheta ary sasatra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Hery sy fahendrena avy aminao izany. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Fifaliako ny eo akaikiny izy no mitantanay mampitony ny adiko ampanay sy nandamina ny fiainako sasianao no tiany hosakaiza maminy mba handovila etena toerana no maniny namanatsy miavona tsy miatsara velatsy mahateo
Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. faly mandray ny tananao amin'ny alalan'izao onjapio zao izahay Elion sy Aja no miaraka aminao eto sady manasanao aritraritra amin'ny farany. Fahaiza miaino fototra iray mahatsara ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Io no mbola loha hevitra iarahantsika mitafy eto. Indray hariva gaga ny renim-pianakaviana iray fa nanontany vaovao rangavadiny raha vao tonga avy any am-piasana. Tsy fanao ny ranga io mantsy zany. Ankoatr'izay tsy vita ny nanontany vaovao fotsiny ranga fa nijanona ny fanatrika tsara tamin'ny vadiny. Nijery tsara ny endriny to miandry valiny. Somary ny anahana rahamatody ny tantara hoe tonga teo mama mankeo maraina nisy namako ny lakoziny dia lasa tao ny vilaniny sy ny akoho mikotrika. Vokatr'izay dia nietsika indray ny retim-pony dia hoy rangaha avy teo, ay tonga teo mama, nisy namako ny lakoziny dia lasa mpangalatra ny akoho sy ny vilaniny. Mahampalahelo zany. Dia narary indray izy. Somary niato kely rangaha. Dia nanantona akay kokoa ny vadiny. Nijery azy tsara tamin'ny endrika malahelo sady niteny hoe malahelo ianao tena malahelo noho ny manjoanareo mianaka any koa. Inona ny tokony ataontsika? Gaga eny sady tsarono maivana tampoka teo ny alahelony. Tsy haina zavaina nefa hoe nahoana. Inona ny zava-miafy natao ambadiky ny fomba ny ainondrangah. Niezaka isika teto namaly ny fantaniana hoe tena mahay miaino ve isika. Raha tsy, inona ny fanatsarana tompony atao? Miaino anaty vanim-potoana manamora ny fifandraisan-davitra isika, nefa manasarotra ny fifandraisantsika amin'ireo olona akaiky antsika. Vady, zanaka, ray aman-dreny, mpiara-miasa, mpifanolo-bodorindrina, mpianatra, mpiara-mivavaka sy ny sisa. Ny antony dia satria zatra miaino lahateny tsara rafitra sy nokaliana ary natao hitazona ny fahalianantsika isika ka zary lasa maivamaivana amintsika. Ny fibadabadany ankizy, ny fiborediky ny vady, ny fitavozavoza ny mpiara-miasa sy ny sisa. Mangetahita olona miray fo aminy olona maro ary voalohany ilainy amin'izany ny olona vonina ny anome ny fifantohany rehetra rehefa manatrika azy. Anisan'ireo zavatra sarotra ianarana indrindra amin'ny fifandraisana ny fahaizana miaino na manayatsa. Tsy misy olona mbola tanteraka amin'izany fa tsy maintsy mbola miezaka avokoa. Indraindray mba mahita fahombiazana ihany fa matetika no tsy mahomby na ny olona efa nianatra momba ny hoe fahaizana miaino aza. Noho izany ihany dia antsika rehetra izy ity ilayntsika foana ny mianatra sy manatsara. Misy fiteny manao hoe nomen'Andriamanitra sofina anankiroa isika ary vava anankiray. Ny hevitra izany dia tokony hiaino bebe kokoa, ho malay miteny, ho malay kotezitra hoy ny ten'Andriamanitra fa hazoto hiaino bebe kokoa ary tokony ho avo roeny zany ny fitiavantsika miaino noho ny miteny. Ka rariny loatra raha ny anarana izy ity ary amin'ity anio ity dia miezaka tsika hamerina ireo ventikevitra mikasika izay tokony ho fantatra momba n'izany hoe fahaizana miaino zany. Raha tsy haivina dia reto ny dingana tsy maintsy arahana mba aisantsika miaino tsara, aisantsika mifantoka tsara.
ny dingana voalohany dia ny mamantatra izay nolazain'la olona miresaka amintsika. Inona no teniny? Ny teniny tsirairay mihitsy. Dia tsara indrindra raha averina aminy mihitsy ilay teniny. Tahaka n'ilay raim-pianakaviana teo, nilaza ny vadiny hoe tonga teo ny eny ankeo maraina. Dia naveriny mihitsy hoe tonga teo ny eny ankeo maraina. Izay ny dingana voalohany. Zava-dehibe zay namana iatsa satria matetika tsy miaino tsara koa ilay teny tena nambarany. Eto zany le dingana voalohany dia hoe inona no lazainy arabaky teny mihitsy aloha, tsy mbola mamantatra hoe inona ny antony sy ny sisa fa le arabaky teny mihitsy. Eo dia fa be dehibe no diso satria tsy miaino tsara. Ny fahazaran-dratsitsika dia ny mamantatra sady zay eritreritsika fa mety ho tia nolazaina dia efa mieritreritra sady koa hoe zao nolazaiko raha voatapitra ny fitenenana nataon'ity olona ity. Zay zany le fahadisoana rehefa miresaka. Mila miaino. Dia le dingana voalohany eto dia ny hoe mamantatra mazava tsara ilay teny nolazainy arabaky teny. Dia ny fomba ahafantaranao fa tena zay tokoa ny zavatra nolazainy dia averinao le izy. Averinao le izy dia manamarina ilay olona ny teny na zay tokoa ny zavatra ny teneny na tsy. Mbola lay arabaky teny eto ndresahana. Izay ny dingana voalohany. Ny dingana faharoa dia ny hoe mamantatra izay tia nolazaina amin'ny teniny sy ny fihetsiny. Mety ho teny ankolaka mantsy na sary teny no ampiasain'ilay olona. Toy ny hoe fandretsika matetika ny hoe ho avy miaraka amin'ny angady sy ny aronany aho. Haitsika tsara fa tsy arabaky teny izany teny izany. Fa ny hevitra izany dia hoe vonina hiatrika ny zavatsarotra mety hitrangany aho. Na koa vonina ny ady mihitsy na koa vonina ny asa mafy midika zavatra be dehibe arakarak'ilay zavatra miseho moa ilay izy. Fa anampy ianao be dehibe atakatra kokoa ny zavatra tia nolazaina, ny fanamariana ataonao fijerenao akaiky, ny masony rehefa miresaka izy, ny endriny, ny fihetsiky ny tanany, ny fihetsiky ny vatany. Ny anarantsika teto fa ny 800 ny afatra miampita avy amin'ny olona anankiray dia tsy avy amin'ny teny nambarany loatra fa avy amin'ny fihetsika nasehony teo amin'ny mpitenenana izany, teo amin'ny fotoana nampitany an'ilay afatra. Ka ilaina jerena avokoa zany roa anankiroa ireo. Eo zany tsika dia efa manana zavatra anankiroa tokony ho izarana sady rehefa miresaka. Inona ny teny nambarany arabaky teny. Faharoa, manahoana ny fihetsiny, fijeriny, ny endriny teo ampitenenana. Rehefa atambatra ireo dia mitombo ny fahatakaratsika ny zavatra tiany ambara. Ny dingana fahatelo dia ny mamantatra ny fihetseham-pon'ilay olona eo ampitenenana. Mety ho teneny mivantana ny fihetseham-pony. Mety hiteny hoe tena malahelo aho zany, na hoe matahotra be aho zany, na hoe tena malaina be mihitsy aho zany, tsy te handeha, tsy te hanao an'izany aho. Mety koa ilay olona tsy teny an'izay izy. Misy olona efa tsy notaizaina mihitsy hatramin'ny fahazazany hamoraka ny fihetseham-pony. Noho izay dia ianao miresaka amin'io zany no mamantatra ny fihetseham-pony ary miteny aminy rehefa avy eo hoe malahelo ianao, hoe faly ianao, hoe hitako tena mavitribitrika mihitsy ianao androany, hitako tena mientanentana mihitsy ianao zany androany. Izany dia fampisehoantsika fa tena mifantoka tsara amin'ilay olona miresaka amintsika isika. Zava-dehibe izay famantarana ny afatra miampita amin'ny fihetseham-pon'ilay olona izay. Tsy mora zay ary tsy milaza koa sika hoe ho azo fantarina 100 isan-jato le izy, fa ny fahalalanao, ny fiezahanao amantatra n'ilay izy amin'ny ampahany be indrindra dia manampy ianao atakatra zay zavatra miseho aminy na ny afatra tia ny ampitaina. Io resaka firaisampo io rehefa miresaka dia misy tendro anankiroa tsy maintsy alana namana ihaja, dia ny fidirana lalina loatra amin'ny
fiainan'le olona. Mety tsy hafeny zavatra teneninao ianao ary mety lasa olana indray ny vokany. Ny tendro anankiray tsy maintsy elana dia le hoe ny fangatsiahana, ny atsiahana eo anatrehan'ny fihetsepon'ny olona rehefa mamboraka an'izany aminao izy amin'ny alalan'ny resaka. Mangatsiaka ianao, ohatran'ny olony saina be loatra, tsy te hiresaka afa-tsy izay zavatra tena noresahany arabaky teny. Ireo zany zavatra samy tsy maintsy elana ireo. Eritrantsika zavatra anankitelo sady ho hitantsika mitambatra, anamora ny fahatakaratsika, zay foana nitanjona tamin'ilay fahaizana miaino zany, anamora ny fahatakaratsika zay zavatra mahazo ny olona zay tia ny ambara rehefa miresaka amintsika izy. Raha venandre mandeha, fahafantarana tsara zay tena nolazainy arabaky teny. Faharoa, ny fihetsiny, ny endriny teo ampitenenana. Ary fahatelo, ny fihetsepony ny zaran'izany zavatra zany taminao. Tambatra ireo anankitelo ireo dia fa miakatra ny fatra ny fahafahanao matakatra zay tia ny ambara, zay tia ny ampitaina. Dia ireo telo ireo indrindra no mameno valan'ilay fantaniana farany hoe inona marina no tianyity olona ity ambara amiko, inona no tiany atoko, inona no afatra tiany ampitaina. Mora amintsika amin'izay fotoana izay ny mamaly azy amin'ny fitenenana na manao asa na hetsika mifanitsy amin'izay zavatra takiny amin'ny alalan'ny resaka nataony. Amin'ity lafin'ny faefatra ity na manayaja misy zavatra anankiray tsy maintsy tandremana tsara, indrindra fa ho antsika malagasy zay matetika mampifandray foana ny fosy ny saina rehefa miresaka. Tsy maintsy elana ilay fihetsehpo mavesatra be loatra rehefa maneho ny hevitrao ianao. Inona moa ilay fihetsehpo mavesatra be loatra tiano resahana? Faly loatra, na tezitra loatra, na malahelo loatra, na koa vokatry ny toe-javatra izay nahazo anao tsy ampy torimaso mihitsy dia sosorena, tsy ampy fifatohana, na reraka loatra. Rehefa tafiditra amin'izany toe-javatra mavesatra izany ianao dia aleo mangina. Hoy ny voalaza ny soratra masina, mandehana ao am-pandrianao ka mangina. Salamo 4:4. Satria ny teny avoakanao ao anatin'izany fahatezerana na faly loatra izany, indrindra ny hoe fanapa-kevitra raisina ao anatin'izany, dia fanapa-kevitra zay diso avokoa. Ny miaro ny tenina avoaka sy ny fanapa-kevitra niraisina nefa orinan'izay sarotra. Na fantatra aza lizy fa diso dia sahirana ianao miaiky hoe diso ny zavatra andresahako, ny olona tsopo no vitsy no afaka miteny an'izany. Ka ny fanafodiny dia aleo mangina aloha, maka fitonian-tsaina rehefa sendra n'ireo toe-javatra ireo. Faly loatra, tezitra loatra, nona loatra, tsy ampy torimaso, reraka loatra, ireo dia tsy mety ny tenenana rehefa tratran'ireo ianao, satria mety iteniteny foana, anaonao foana andray fanapa-kevitra diso. Eto am-pamaranana namana iaja dia mahatsiaro tena omeloka koa ny teny, satria na efa ela aza na lalàna n'izany zavatra zany na verimberina koa aza tany am-pianarana mitombo indray ny fahalalàna rehefa manao fikaroana mba ho zaraina amin'ny namana amin'ny ontsapeo-ny fanantenana, dia matetika no lavo tsy mahatanteraka araka ny tokony ho izy zay zavatra ny anarana. Olombelona ihany tsika mety ho diso kanefa azakivy, lavo impito ny marina fa tafarina ihany, hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Zany isa 7 zany dia milaza fahafenona tsy misy fetra. Mety ho lavo matetitetika ianao, tsy mahomby eo amin'ny fampiarana mikasika ny fahaizana miaino, eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Kanefa ny zava-dehibe dia ianao tsy mety kivy, vonina ny amela heloka foan'Andriamanitra, fa mihoatra noho izany vonina ny anampy anao izy mba ahaizanao mampiatra ny tokony ho ampiarina rehefa mifandray amin'ny hafa. Tsara ny mitondra an'izany amin'ny bavaka. Za namana iaja dia
mitondra mibavaka n'izany matetika rehefa mamoaka fitenenana tsy voahevitra ary miteraka fahasorenana ny hafa na koa tsy fahaizana miaino tsara ny zavatra nyresahan'ny hafa dia mandray an'izany amin'ny fomba izay tsy mifanaraka amin'izay tiany ambara. Eloka daholo zany tokony hoentina mibavaka zany ny ezaka ataontsika mikasika ireo zavatra efa ny anarantsika teto mikasika ny fahaizana mifandray. Andeha ariary vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, rainay mpamindra fo, misaotra anao izay satria afaka mankeo aminao no ny enta mavesatra iantsoroanay manoloana izany fampianarana izany, dia mangataka aminao izay mba hamela ny fahadisoanay tamin'ny lasa. Omeonay manomboka izao ny sofina mahay miaino izay ambaran'ny hafa aminay. Ampio izay mba hanana saina mahay manavaka ny fifanoherana eo amin'izay ambaran'ny hafa sy ny fomba ilazany azy. Omeonay ny fo mahatsapa izay tsapan'ny hafa sy afaka manonona teny-piombonam-pomarina tokoa amin'izy ireny. Omeonay ny fahendrena atakaranay ny hevitra miafina ao ambadiky ny teny resahana aminay sy ny hafahanay mahatakatra ny tena tiany hafa ambara. Omeo fahazavan-tsaina voamasina izay mba aizanay mamantatra raha toa ka misy fahadisoana na familiana ny fahamarinana amin'ireo teny izay ambara aminay. Ary omeo fahendrena aizana maneho fihetsika feny fahendrena manoloana izany. Misaotra anao izay no ny valim-bavaka azo antoka avy aminao, satria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Hotahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Raha nianatra tsara ny lesona isika nandritran'izay andro vitsivitsy izay dia ho tsapantsika tokoa ny mazava-dehibe ity lohateny ity hoe hotahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Tena marina izany. Miaraka mamerina ny lesona aminao eto ny namanao Elion André Mitanso. Misy hatrany ny andininy izay ny fantenana ho atao tsenjery amora ny fitadiditsika ny votoatin'ny lesona. Ao ny Salamo 7:1 sy 7 no ahitantsika azy. Salamo 7:1 sy 7. Ny vato izay ny lavo ny mpanao trano no efa tonga fehizory indrindra. Avy tamin'i Jehova izany ka mahagaga eo masontsika. Fantatsika ankehitriny iza ilay vato izay no lavo ny mpanao trano? Jesosy. Tonga tety izy hamonjy atsika. Nidina ambany dia ambany, nanetry tena farany ambany mihitsy, mba hafahany maneho ny tena toetra n'Andriamanitra amintsika izay efa lasa amin'ny toerana farany ambany vokatry ny fahotana nompitsika. Raha ianao ve ny any amin'ny toerana farany ambony tahaka an'izany, izay nanana ny rariny raha toa ka nampiatra didim-pitsarana tamin'ny olombelona izay nisaraka taminao, nanao adalàna. Isika nge ny tompona andraikitra na tonga ny fisarana tamin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra fa noho ny fitiavany tsy tratry ny saina dia nidina izy mba hamonjy atsika. Tena mahagaga kanefa tonga izy ary tonga teo anivontsika izy fa nolavintsika. Saingy ny fandavanao azy tsy midika ninninna, tsy manova ninninna ny amin'ny mahandriamanitra azy. Avy tamin'i Jehova izany mahagaga eo masontsika. Salamo 8:1 sy 7. Azonao an-tsaina hoe Jesosy izany. Anisan'ny mahavariana
tao anatin'ny fiarantsika mianatra amin'ny boky ny salamo ny mahita fa tena maneho an'i Kristy araka izay efa nolazain'i Jesosy ny salamo. Sady vavaka ataon'i Kristy ny salamo no vavaka momba an'i Kristy. Zany no hitantsika tamin'ny fiaraha-mianatra. Nampiasa olona izy hanatanteraka an'izany. Dia ireo mpanoratra ny salamo fa maneho azy, milaza milo azy izany. Ao amin'ny salamo no ahitana fanambarana miavaka momba an'i Jesosy sy ny asa fanavotana nataony amin'ny maha-ilay amintsika Andriamanitra azy. Zay moa no natongavany mba ho amintsika Andriamanitra araka ny voalaza ao Matteo 1:17. Ny Jesosy ilay Andriamanitra amintsika nonona teo anivontsika ary rehefa niverina any an-danitra dia mbola mitondra izay maha olona azy zay. Sady Andriamanitra izy ny olombelona no tazomy maha olombelona azy mba ho solotena ny olombelona rehetra. Fitiavana manahoana re zany? Jesosy ilay Andriamanitra tonga teo anivontsika nanetry tena lalina, nitolona tamin'ny bavaka, tamin'ny fahatsapana ona fohy rehefa nitondra ny fahotantsika. Izy ilay amintsika Andriamanitra le tonga teo anivontsika ao anatin'ny fitalaona ny rariny sy ny fanafahana. Jesosy ilay Andriamanitra amintsika izay tsy mahafoy antsika ho amin'ny fahaverezana sy ny fahakiviana fa manoro antsika amparetana ny lalana makamy finoana mandrakizay. Tonga mpisorona mandrakizay sy mpanjaka noho ny amintsika izy mba hamonjena antsika amin'ny fanameloana mandrakizay ny fahotana. Azonao an-tsaina ve zany? Tsy anganona atao tononkalo anie zany. Rentsika izany fa tena zava-misy. Ao amin'i Kristy ilay mpanjaka tonga lafatra amin'ny taranak'i Davida no ahatanterahany teny fikasana mezinezina rehetra mikasika ny famonjena. Ary mazava izay voalaza amin'ny Korinthiana 2:1-2. Korinthiana 2:1-2 manao hoe fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenna ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Tsy mivadika amin'ny fanekena nataony Andriamanitra. Mahafinaritra ny fomba hanazavan'ny mpanompo vavy ny tompo anankiray Ellen White ny amin'ny firaisan'i Kristy amintsika taranak'olombelona mba hahafahany mamonjy antsika. Heno ihany ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy no nakanan'izy ity takila 5:10. Ilay fitiavana mandresy takila 5:10. Tamin'ny alalan'ny maha-olombelona azy dia nandray ny taranak'olombelona Kristy. Amin'ny alalan'ny Mandriamanitra azy dia mamikitra ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amin'ny maha-zanak'olona azy dia nanome oam-pankatoavana antsika izy. Amin'ny maha-zanak'Andriamanitra azy dia manome antsika hery hoentina mankatoa azy izy. Kristy no niteny tamin'ny Mosesy avy tao amin'ny 2 memy teo tendrombohitra Horeba ka nanao hoe izao zay izy, izao nolazainao amin'ny zanak'Israely, izao zay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Exodus 3:4. Io no antoko ny fanafahana ny zanak'Israely ary io koa no antoko ny fanafahana antsika. Takan'izany koa rehefa tonga teo amin'ny fitoviana tamin'ny olona izy dia nambarany ny tenany fa ilay izy, ilay izao zay izy, ilay zaza tany Betlehema, ilay mpamonjy malemy fanasa tsy miavonam-po, izy no Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Araka ny voalaza amin'ny Timoty 2:3-4. Ary hoy izy amintsika, izao no mpiandry tsara, izao no mofinaina, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Zany no teny nataon'i Jesosy. Azontsika marinina amin'ny Jaona 10:1-2, ny Jaona 9:1-2, ny 4:20 ary ny Matteo 7:20. Izaho, Jesosy nresahana eto, no antoko ny teny fikasana rehetra. Jesosy no miantoka ka aza matahotra. Mampahery zany,
mamintina ny fomba mazava tsara ny asan'i Jesosy, ny fitiavany atsika, ny toerana tiany ametrahana atsika ary ny antony dina ny lalina tetỳ an-tany ho famonjenantsika. Fanontaniana ho fampietreretana no amarana antsika azy ary iangavianantsika mba hifanakalo-hevitra miainga avy amin'izany fanontaniana izany. Ahoana ny nanehoan'Andriamanitra ny fahatokiany tsy miozongozona amin'ny fanekeny na eo aza ny tsy fahatokiantsika olombelona. Zao no Kotsarovy nanao le fanekena tamin'ny tenany izy no ny fitiavana atsika, ho famonjena atsika. Tsy nanao zany izy mba hamandriana atsika, fa nanao zany izy mba hafana mamonjy atsika. Tsy miova mihitsy ny fanekena nataony, ny fahasoavany mandrakizay, fa rehefa maniasitsika miala aminy dia ny anarantsika atao anatin'ny lesona fa kapohiny sao de lasa lavitra dia rembony Satana fotsiny. Kapohiny mba hatsiaro tena de miverina aminy, de raisiny soamatsara. Fanontaniana faharoa izay fanakalozantsika hevitra ihany koa de ity: ahoana no anamafisany fisoronana miavaka sy ambony indrindra nataon'i Jesosy araka ny fanao Melkizedeka ny mahazo antoka ny famonjena ny vahoakan'Andriamanitra. Hitanao ve fahazo antoka ny famonjenanao? Safidin'olona ankiray ho very sisa ny mahatonga azy ho very, fa efa nataon'Andriamanitra ny fomba rehetra azonantoka ny famonjena. Fahatelo dia asehon'ny filazantsara fa teny fikasana maro momba ny Mesia ao Salamo no tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Ahoana no anehoany izany ny fahamarinany tenin'Andriamanitra? Nahoana isika ny tokony hanohitra ny fihetseham-po rehetra izay mitady hampihena ny fitokisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra? Ary farany, inona ny fampiononana lehibe azonao tsoahana avy amin'ny teny Kristy manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany? Mba fantatrao, tamin'ny alalan'izany fahefana zany no anorananao no anoranantsika itory ny filazantsara. Tsy misy mpanelanelana fa mivantana no andefasana antsika tsirairay amin'ny alalan'izany fahefana avy any an-danitra izany. Ary mahafinaritra dia ity: rehefa manaraka an'izany baiko izany ianao dia ho tanteraka aminao ny teny fampanantenana, ny teny fikasana izay nataon'i Jesosy. Endry izao ombanao, miaraka aminao, hiaro anao, ampahomby ny asa ataonao, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Iaraka hivavaka isika. Raina io, aza vela ho adinonay izany lesona rehetra izany. Velombelomy ao anatinay mandrakariva, fa azo antoka sy feno ny famonjena nataonao. Ampio izay mba handray an'izany feno ary tehirizo ao anatin'izany famonjena izany izay mandra-piavinao eny amin'ny ranolanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.